CCP ny ampitran'ankisy Madagasikara? Raha amiko manokana alohany a dia tena hoe nahafa-po indrindra fa hoe par rapport hoe QHSE dia milaiko zany surtout amin'ny posteko hoe responsable qualité na dia hoe ny anarana tany am-pianarana zany ilay zany hoe qualité zany a dia hoe ambanivoangina en général ankapobeny. Dia pendant formation niarahana tamin'ny KIS dia nahazo tetay kokoa. Dia en plus n'izany koa hoe ny qualité moa zany tsy stable amin'ny vanim-potoana iray fa misy évolution foana. Dia hoe ahafahana hoe nanao mise à jour ny fahalalana hatramin'izay koa zany ny formation fanatao tao. D'accord. Amin'ny romaine manokana ilaina hoe ilay formation QSE ina mety aveniran'ny mpianatra manokana raha miofana an'izany QSE zany raha eto Toamasina manokana na eto Madagasikara en général? Hoe par rapport amin'ny QHSE ohatra hoe les postes zao zao a responsable gestion qualité traçabilité a dia izay indrindra ny tena nazavako an'ilay poste zany izay formation nataoko izay par rapport amin'ilay formation zany dia afaka azahoanao poste responsable qualité ilay izy. Dia hoe inona mety aveniran'ilay mpianatra zany na mety misy conseil manokana avy eo an'ny mpianatra momba ny lalam-piofanana io hoe atao fa ilaina sa hoe inona mety sosokevitra manokana? Oui, tena mampirisika ny rehetrarehetra mihitsy a surtout izay mbola mpianatra hiditra amin'ilay hoe en branche amin'ny domaine hoe qualité surtout amin'izao vanim-potoana zao a may mandroso dia mandroso be par rapport amin'ny transformation agroalimentaire. Dia mivelatra foana zany avetivety ahitana asa ilay izy dia be no mitady amin'izao hoe responsable qualité zany. Hafatra manokana moa zany izy hoe fisaorana be dia be ho an'ny KIS surtout ny anahy zao formation izay efa nataoko ilay par rapport amin'ny QHSE dia navita an'izay formation izay ohatra ny hoe vao mahay manintona anahy mitady hoe inona sy mbola zavatra hoe mahasoa amin'io KIS io izay mety hoe ilaiko afaka mideveloppe ny asako kokoa. Dia hoe izay zany hoe misaotra tena afaka tanteraka tamin'izay formation natao izy mazava be misy support mazava tsara ary tena hoe ho an'ny sarangany mpiara-anazy adapté amin'ny olona rehetrarehetra. Dia izay no tena hoe mampiavaka ny KIS.